Rahantsika nahita sy naheno ny zavatra nitsanga teny amin'ny anteveram-pirenena omaly. Fandikana lalam-panorenana no nitsanga omaly satria fanolorana programan'asa izay tsy notapaina teo anivy ny filakevitry ny gouvernemanta manana fanafeno no noentiny Prime Ministre Tsay Christian. Araka ny hitatsika omaly nivoaka ny trano fivorina izahay satria tsy afaka ny hanaiky sy hitondra sy hanolotra fandaharan'asa natao tsy mifanaraka tamin'ny lalam-panorenana izahay firaisankina tokolasy tokovava. Ny solombavahoaka dia mpanao lalàna ka tsy izahay indray no handika lalàna na ho pretsy kombakomba amin'ny fandikan-dalàna tokolasy tokovava. Ary manome toky anareo vahoaka malagasy izahay fa tena ho sasy hijoro tokoa ary hanatanteraka ny andraikitra rehetra amin'ny mahampanohitra eo anivy anteveram-pirenena raiky. Atao ny fividianana eo anivon'ny kominy amin'ny 11 Desambra ho avy izao araka efa nambarany FLO Ravalomanana ary amafisoko eto dia hanjay anjara mavitsika amin'ny fividianana be tanàna sy mpanombontsaina eo anivon'ny kominy Firaisankina. Koa mba azahoantsika antoky ny fandresena, mba azahoantsika ny fitohizan'ny tolona ka hamaranana hainga izao fitondrana tsy mahomby izao ary mba hanome hery indray ny vahoaka malagasy izay efa reraka sy miravoravo tanana ankehitriny. Dia mangataka anao izahay Andriamatoa Filoha Marc Ravalomanana mba hirotsaka ho be tanàna